Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana mpamalala no erabanantsika amin'izao fotoanana izao a. De tonga indray ny fotoana zay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenana zay rahanao amin'ny fandaranandramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiembenana fa indrindra ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay a mantontosa an'izao fandarana zao de ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy a. Faly de faly mahita anareo a, faly de faly a tafahoana aminareo indray a amin'izao faraparan'ny herinandro zao a. De tononona amintsika ny fiadanana ny Kristy a hanapaka anatin'ny fotsika tsirairay avy. De miarahaba anao ihany koa amin'izao fotoana izao tratran'izao sabata fafinaretana izao a amin'izao andro fitsarana mahafinaritra mahasambatra mahavelo-panantenana ary tena mahatonga antsika hitsahatra de tonga soa ianao eto amin'izao fandarana zao a mitan'Andriamanitra ny hikasika antsika tsirairay avy any an-tokantrano any a izay a miaraka aminay eto androany de misaotra anao sady amin'ny fotoana zay afonao a adiny ray sasany rahantsika eto amin'ity androany ity nefa koa za mahatoky sy mino fa tsy ho very maina ny fotoana zay laninao eto raha androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny nahatongavanao eto a fa misy raha ny lanin'ny tompo anao ka de maretatra amin'ny farany hiarakitsika amin'ny adiny ray sasany a hieno hira hieno vavaka hieno toroteny hieno famelabelarana ny toroteny ary ihany koa hivavaka ho an'ny firenena de hieno hira ka mahery tsika tahin'Andriamanitra anie ianao raha mampahery anao neto a de tokavandray eto aoriana alleloia fa zay a eto foana efa hatram'izay a mandra-piavin'i Jesosy a de ho tahin'Andriamanitra tahin'ny tompo koa raha lahatojo niditra voalohany teto androany a faly be mahita anao tahin'ny tompo manokana ianao a anabavy Verselina Marizo Maoly Faly sady Tody Raonisoa Erika Raka Rodine Marie Becky Rolande Aimé Lovely Tsiry Amboaramiel Mama Valtina Yama Marie Gilda Zasika Patitsy Naira Keron Olokaraza Mandimby Jonatana Erika Raka Eliana Yaina Jaotina tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra olokaran'olo soa ho tahin'Andriamanitra anie a isika tsirairay avy Aimé Lovely Tina Elisa Tsiala Razana Monika ekipa mahafinaritra daholo efa eto isan'andro a Tina Malala alleloia Marira Fancel Linda tahin'i Jesosy zay ngamba tsika rehetra mbola tsy voalavako a de tahin'ny tompo ary tsika rehetra de maharetatra amin'ny farany a fa hiaraka eto isika hifampahery androany ny ekipa iraka amintsika de ranabavy nitondra ny vavaka fanomboana de ranabavy Mama Valtina avany a Koweït a tahin'ny tompo Antonina Suzel de nitondra ny ten'Andriamanitra androany de ranabavitsika karana kelitsika ranabavy Selina de nitondra ny vavaka ho an'ny firenena moa androany a de Zoky Firinarakoto a de tahin'ny tompo ary TCR de tahin'ny tompo a Antonina Suzel efa narabaiko teo a de ndao ary a atombotsika zao fandarana zao a aperakitsika am-pitan'Andriamanitra de ndao ary tsika hivavaka hiaraka amin'ny anabavy a Mama Valtina tahin'ny tompo a Mama Valtina anao ny fitenenana tahin'ny tompo tsika rehetra tahin'ny tompo pastera amin'ny fidana tompo ambenan'izao mbola hiariva avoka tsika mbola faly misaotra sy midera mankalazana ho zay misaotra anao ny fantananao any sy mimbinanao any natraran'izao alina izao andry tompo zay fitaovana entinay tsirairay avy tompo taninaty sonay tsirairay avy fitaovana entinay tompo rakofony rana andreto mpanomponazy hitondra ny hafatra anao indreon'ilay tompo afahananambary zany havitranao zany pastera Melabelitra zany andrimarary ny vavaka ny firenena Andriamanitra kofony rana ary zay mpiay tompo ako mpiay ny mpankatony teninao Andriamanitra za rakofony rana zay tsirairay avy ary misy tsy fanaraka ny sitraponina nataonay tompo mamelany hely tompo mamindrafo aminay tsirairay avy ary namanay zay mbola any an-dala nefa mangetaheta hiatrika izao tompo faingany ny dian'ny tompo mba hafahany hiatrika izao tompo
ary misy vatron'ny vaviko tompo mamindrafo amiko Andriamanitro mamelany eloko dia rasy laza voninahitra mandrakizay atolotra eo an'Andriamanitro dianay an'Andriamanitro. Alleluia, amen. Alleluia, isaoran'Andriamanitra, isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka nentina vavisika mama Valtina izay tondra zany vavaka izany tamin'ity androany ity de tahiny tompany ianao sy ny ankonanao any alavitra any manao asan'Andriamanitra de mahereza hatramin'ny farany. Alleluia. De ndao aritsika anao alleluia anao hira anankiray tsika ifampaherezantsika de aoriana ny tiry ty tsika hiditra hatrany amin'ny ten'Andriamanitra zay tena vavintsika Selina de ao anatin'ny tiry ty anao maka baiboly maka stylo maka taratasy fa hiainy toritentsika andeha voyage mihitsy tsika tena hiditra anatin'ny tontolony zany hoe toriteny hianatra ny rina Emela Ovily Terira Albenja Verselina Rodine Marie zay mbola tsy narabaiko de tahiny Jesosy daholo ndawary ieno hira avy atrantsika te aperianao androany hoe mahereza ianao tsy maintsy tafita ny sambo kelinao voadidina rivotra amin'ny fofofofo ianao fa Andriamanitra ny eo ampovoaniny tsy maninona zany ianao mahereza ary isika tsirairay avy ndawary. Alleluia. Menofinaritra ary isika tsirairay avy mampahery anao. Alleluia. Hoy Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy arombaka anao eto an-tany tsy foky anao satria zanako. Paizin-draliny anao mitady vaolana mamireo leanao tsisy nafapo fataova maika mandratra ny afo le latsalatsa nazo anao torohevitro meko anao androany atopazo aminy rainy masonao fa ho hitanao ny atsarany lehibe ny Andriamanitra zava-drehetra ainy atao tsy hay toaina ny heriny tsika rehetra hiaray teny mahereza trany fa tsara ny eo atratrany ianao angeka tiny narivotra mahery no manodidina anao tsy maintsy ho tafity anao. Aza sainy mitsony lasanao taloha aza sainy mitsony zay rehetra lasanao taloha fa izy anao zava-baovao ovainy vaovao ny fiainanao raha manaiky anao. Halleluia. Aza dinonao ny fitiavany anao tsy manaparo miainy azana fonanao za mamperenao androany mahereza trany ianao fa tsara ny eo atratrany ianao nge ho akatin'Andriamanitra narivotra mahery manodidina anao tsy maintsy ho tafika anao mahereza trany
fa tsara ny ao atratrany ianao angeo akatiny narivotra maheriny manodidina anao amin'izao fotoan'izao tokana ihany ny teniko aminao tsy maintsy hotafita ianao tsy maintsy hotafita ho ahy ianao alleluia halleluia anisan'ny hira tena mahafinaritra anay iny a ary tena mampahery anay a izany hira hoe maherezany tarika ziona famonjena zany a ary mampahery ihany koa satria misy membre am'izany tarika zany am'izao fotoan'izao tsy salama de mampahery anao fa ianao ihany ny ampaherezinay am'izany hira zany koa ndrany hoe maherezy ianao a raha maheno anay ianao am'ty androany ty voadidina rivotra mifofofofo ianao fa akino am' Jehova ny alehanao a de izy a andamany lalanao a de mahereza am' rary fanasitranana alleloia eny ary ohatsika eno tenin'Andriamanitra raha misy mbola tsy narabaiko teo a erikaraky efa narabaiko Berty Sava mbola tsy narabaiko a Fleur mbola tsy narabaiko a tahiny Jesosy daholo a isika rehetrarehetra tady overabo matetitetika mihitsy tiana malala nefa efa teo izy narabaiko efa teo daholo a tahiny Jesosy ary mahereza hatrany alleloia tsisy tsara ohatrany eo akaikin'Andriamanitra fa aza miala eo mandrakizay mino aho fa efa dodiny nareo a enony tenin'Andriamanitra etiny ny anabavintsika karana kelytsika eto izy ny karana eto amintsika eto fa gasy daholo tsika nakoatr'izay a de andao ary a tonga de hiditra izy a hitondra tenin'Andriamanitra anabavy a Selina avy eto Frantsa hitondra tenin'Andriamanitra rehefa avy atsika miona mahereza daholo a meno finaritra arytsika tahiny tompo sika rehetra tahiny tompo pastera dia ampifaliana no amakiko ny baiboly anio ao Matteo 7:7 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao: aiza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia ovahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Ary iza moa aminareo raha mangatainy zanany ny mofo no anome azy vato? Izany ny tenin'ny Tompo. Ry hava-malala, raha hitatsika izany vaky teny izany dia tsotra dia tsotra ary heverintsika fa teny tsy dia manan-danja loatra fa ohatran'ny hoe teny fomba fiteny andavanandro, satria mety fahenon'ny sofintsika matetika izany teny izany nefa tsy araka atsika hoe hatraiza moa ny tena tian'Andriamanitra hatongavana amin'izany teny izany. Izany ry havako, ny fangatahana dia omena isika raha mangataka izao rehetra izao. Andriamanitra dia tsy sarotra amin'Andriamanitra ny manome zavatra atsika. Ninona zavatra angatahantsika dia omeny atsika avokoa izany. Fa ny zava-dehibe eto ry havako dia ny fananantsika finoana hikatsaka mangataka ny fahitantsika ny fanjakany
izany hoe Andriamanitra antsika izany. Ny tanjona dia aleo mandefitra ny fiainantsika, ny zavatra takiantsika amin'ny maha olombelonantsika ara-nofo sy ara-pitaovana. Toy izay Andriamanitra no ataontsika tsy voalohan'ny zavatra ahitantsika, izany hoe aiza ny varavarana hidirantsika amin'Andriamanitra izany. Milaza tsara izy eto hoe fa izay rehetra mangataka hozy izy no ahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Dia andao isika ry havako handondona izany varavaran'ny lanitra izany, fa tsy eritreritra hoe aiza ny zavatra ampanan-karena androany. Manaova fahagagan'Andriamanitra raha tena mahery ianao mihitsiny dia manao an'izany tokoa ny olona. Hanao fahagagana ianao raha tena Andriamanitra marina dia ataovy mahazo an'izao za, ataovy mahazo an'izao. Tsy ohatran'izay ry havako ny tian'Andriamanitra iantsoana antsika, fa ny finoantsika no ahafahantsika manatanteraka ny asa rehetra izay ataontsika, dia entintsika amin'ny fahamarinana iny asantsika iny dia mahazo antsika. Fa amin'izay fotoana izay efa mivoha amintsika ny varavaran'ny tompo, efa mivelatra aminy ny fiainantsika, efa eo afovoany ny hoavintsika, fa izy no mandidy ny fiainantsika amin'izay fotoana izay. Omeko ohatra nareo indray andro rehefa nisy asa nataoko dia nisy izany camion izay mitondra entana, dia ny hitany masoko zao mihitsy hoe entana nandesin'io camionko io nilatsaka anatin'ny lavaka le fasika mangorangora reny. Dia iny dia latsaka any le camion miaraka amin'le chauffeur sy le chauffeur. Dia tena nivadika ohatran'izao le camion, ny lohany niretsaka taminatin'ny lavaka-drano tany, dia ny tongony ny laroa niainga ohatran'izao mivadika taty amin'ny ilany taty. Dia hoy zaho hoe maty eo le rangahy iny moa. Dia hoy zaho hoe Andriamanitra niantso aho hoe lehibe fitiavanao anakahy Andriamanitra, mino anao fa aiza atao sarotra io zavatra manjoan'io olona io Andriamanitra. Jesosy ampio za Jesosy. Dia avy eo moa za nisy niteny hoe madama, anao tsy nandeha tany amin'ny mpanandro nanao asanao io. Dia ny olona rehetrarehetra nahita an'ilay izy dia zany daholo no irairandreo tamiko teo zaho rery ihany amin'izany fotoana izany. Ny vadiko tsy takaiko tamin'io, tany lavitra tany izy. Dia very saina za, fa dia ny tena nikatsaka an'Andriamanitra za tamin'ny fotoana io tany amin'ny année 2000 izany. 99, oui 2000. Dia tamin'izay fotoana izay nisy an'io tranga io. Dia hoy zaho hoe Andriamanitra andesiko ny tongotrako, fa tantany ny diako. Ny zavatra tianao atao amiko no tanteraka Jesosy fa andeha za hanatanteraka andeha hihaino ny tenin'olona reto miarabelona amiko reto, andeha hijery an'izany mpanandro izany. Dia avy any raha ohatra ka Andriamanitra tsy tianao za hanaradia an'izany na hikasikasika an'izany,
aiza atao hita koa zany Andriamanitra. De iny lasa tena nataoko nandesiko ny tongotroko kilometra maromaro zany toerana misy anazy zany andeha hamonjy an'izany mpanandro zany. De sady mivavaka za amin'iny lalana iny no miantso an'Andriamanitra, teny hoe Andriamanitra ampio zahay, aiza ny alehako fa mbola tsy matim-pinoana zany za tamin'ny fotoana io fa za fantatro hoe Andriamanitra lehibe indrindra, misy an Jesosy tokony hanampy anahy amin'izay alehako de lasa nandeha de miteny mivavaka miresaka amin'ny Jesosy amin'ny lalana iny hoe aiza tao mifanena amin'ireo olona ireo za. De nandeha amin'izany mpanandro anankiroa za, anankiray fa nalavitra be izy ireo, nandeha aloha za tamin'ilay anankiray de tsy tao hono izy, de misaotra anao Jesosy fa tsy hitako le olona, fa raha tsy hitako koa le anankiray ty ialako nenina ny fitiavako anao, ialako nenina de fa tsy mandeha mitady mpanandro hafa intsony fa avelako apetrako am-pelantananao Andriamanitra Jesosy Kristy ny asa rehetra izay ataoko manomboka androany hoy za tamin'io fotoana io, de tsy anan'Andriamanitra hafa intsony ary tsy ino zavatra hafa intsony amin'ny fiainako fa de ianao rery ihany no ataoko alohan'ny fiainako tsy manan'Andriamanitra hafa intsony Jehova. De teo de fa nanao voady tamin'Andriamanitra, tsy toditodika intsony fa dia napetrako am-pelantanan'Andriamanitra izay asa rehetra nataoko. Nefa kanjo moa taty aoriana moa de mbola tsy nahafantatra akory raha tsy efa tamin'ny andramokay izao ty hoe ny fitafiana, ny fomba fihetsika, zay aloha de zavatra tsy mba nampianarina tamiko tsy fantatro akory zany fa de nanaraka ny sitrapon'ny izao tontolo izao ny tafy izay mahametimety anahy sy izay tian'ny vadiko. Vadiko moa tiany za le manao an'ireny short reny, manao pataloha reny, mampisehoseho vatana reny no mahafinaritra anazy de nataoko. De maikay moa taty aoriana izao amin'izao fotoana izao za nahita ny andramokay izao de nahita ka nahalala ahoana moa ny fikatsana izany fanjakan'Andriamanitra zany de ankehitriny ry havako de tena minia hanatrehan'ny tany hanatrehan'ny lanitra fa tsy hivadika amin'ny Andriamanitra velively mandrakizay. Ka ny tiako hotarihana antsika eto dia andao tsika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, angataka izany, angatahantsika izany. Zao hanao fifadian-kanina amin'ny 26, 27, 28 de tokony raha mazoto anareo amin'ny fonareo madio ahita zany firosoana hikatsaka ny varavarana andehanana amin'ny tompo zany de andeso eo hanatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonareo de tandremo ny didiny, arovantsika ny didiny fa Andriamanitra ry havako de tsy mba mahihatra amintsika izy ary ho azontsika daholo izany zavatra irintsika zany koa entiko vavolombelona eto aminareo koa fa tamin'ny mbola kelikely zay de sahirana de io papako io no nankahera tamin'izay hoe hoy tamin'ny papa le olona toa manan-karena daholo de hoy izy hoe tamiko
zanako mivavah ozy izy fa azotsika daholo zany tsy misy dikany zany men'Andriamanitra atsika daholo zany ahazo trano atsika, ahazo tomobila atsika, zay zavatra rehetra ilaintsika azotsika. De hoy za tamin'io, tsy marina zany papa fa raha tsy fahagagana inona papa de aiza azahoantsika an'izany harena zany. De mahatsiaro azy foana za rehefa zao amin'ny fotoana misy anakahy zao fa ankasitrahako aloha isaorako an'Andriamanitra tsy hoe mpanan-karena be ahoana fa manan-karena manana an'Andriamanitra. De izay nomeny de ankasitrahako azy tsy manam-bola amin'ny banky, tsy manana ninina aho any amin'ny banky na ampelantanako fa ny zavatra ampelantanako iainako dia isaorako anazy fa mahampy ahy, mahavoky ahy. De voninahitra lehibe omeko azy voninahitra lehibe koa atolotra antsika aminy anio satria nahare izany toriteny lehibe moa zany fa tsy kely raha sendra mba manaraka izany torohevitra ataoko eto izany ianareo fa ny fangatahana voalohany tsara indrindra ry havako dia ny fikatsahanao aiza ny misy anao Andriamanitra, aiza ny misy anao Jesosy fa ny zava-drehetra mandeha ho azy izany ry havako. Tsy mitady, tsy misasatra akory ianao na io famitapitan'olona anao ireo, tsy makaiza, tsy miala mivoaka amin'ny varavaranao akory ianao fa henonao azy fotsiny, hitanao azony fotsiny ireny zavatra ataon'olona aminao ireny, zavatra tsy tsara ataon'olona ireny. De misy fanambarana fotsiny tonga ao aminao ao fahalalanao an'izany de gaga fotsiny ianao rehefa ohatra fa mahay an'Andriamanitra zany fa inona toy ny fahagagana mandalo amiko reto ry Andriamanitra. De mbola anontany tena anao amin'izay fotoana izay fa de katsao ry havako ny fanjakan'Andriamanitra, katsao izy fa hahita zava-tsoa tokoa anao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fitandremana ny didiny. Aleloia, voninahitra lehibe ho anao irery ihany Andriamanitra. Aleloia, aleloia, amen. Aleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra ary mampite hanetana antsika hoe zany ny karany zany fa mitoriteny aleloia. Miova foa ny ala sorta, aleloia. Aza de aroany diany, aleloia. Aroany diany nareo mbola manao sorta kely reo, nareo mbola manao fitafy tsy motiny reo, fa ny olona miova, tsika tokony hiova. De misaotra anareo koa mampahery an'anabavitsika Selina, raha mampahery anao ny toriteniny de ampaherezo izy de akasitrao izy fa ny fankasitrahanareo mahatonga anazy mbola androso bebe kokoa indray ao aorianan'ny androany. De misaotra anao ranavavy Selina, eo tain'Andriamanitra ny anao sy ny vady aman-janakao de ho ampiasain'Andriamanitra foana ne ianao ary zay faly manana anao eto am'izao fandarana izao. Mahafinaritra ny fanetretenany mahafinaritra koa ny toriteniny ho tain'Andriamanitra ne isika tsirairay avy. Raha misy mbola tsy voarabako de raba mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. TCR efa narabaiko teo ohatry ny tarika Christophe Ratrema zany. Dia Fleur efa narabaiko teo koa ngamba, tahiny tompo daholo Aina Iniasa, Rasoa Anantenaina, Armande Lalao, tahiny Jesosy Jonathan, Alice Atoranina, ary Soameva, Elisa Tsiala efa narabaiko teo, Sendra Betsi, tahiny tompo, aleloia. Misaotra anareo nampahery hony Aimé Manambotsoa, nampahery hony anabavy Selina ny toriteny ka de misaotra anao. Matitoko fafito andininy fafito hatramin'ny fahasivy no nivakiny tamintsika teo fa hotoizantsika kosa hatramin'ny faha 11 no velabelaliko eto androany. Hoy ny ten'Andriamanitra mangatà de omena anareo, mitediava de ahita ianareo.
mangata de omena ianareo a mitadiava de ahita ianareo tondony de hovoany ianareo fa izy rehetra mangataka de mahazo ary zay rehetra mitady no mahita ary rehetra mandodona no voana ary iza moa aminareo ny angatahany zanany mofo no ame azy vato ary raha angatahany azan-drano no anome azy mena rano ko raha ianareo na de ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka ava fandrenareo zay any an-danitra no anome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy alleloia amen mijoro vavolombelona izy teo fa diso lalana izy nandeha taiza izy nandeha nitady izy a nandeha nandondony izy a nandeha nangataka izy a taiza tany amin'ny mpanandro izy ny sekanao an'izay zavatra zay ny olona rehefa misy zavatra mitambesatra amin'ny olona de tsy maintsy mitady a hery ambony no ny herin'olombelona hiantsapazana ny olona mbola tsy narehan'Andriamanitra de tsy omena tsiny mandeha manompo sampy rehefa mbola tsy nandray an' Jesosy ny olona mbola tsy nare momba an'Andriamanitra zany mba tonga antsika tsy mitsahatra fa mitory tenin'Andriamanitra mitory filazantsara mba tonga ny olona hitodika any am'le hery ambony ny hery rehetrarehetra satria ny mpanandro ange ny fanaratsy ange ambony no ny herintsika olombelona any amin'ny tontolo tsy hita maso a tsika raha tsy misy herin'Andriamanitra lay hery ambony ny hery rehetrarehetra de tsisy dikantsika anatria ny devoly resy ny devoly tsy nisandronao miasa rehefa miady amin'ny devoly ianao fa niara-panahinao tsy mahabelo zany ny devoly hoe za belo za jolamboto na zahako besandry na za iza na za manan-karena na zahako iza rehefa ny devoly no andringana sy amotika sy androbanao de tsisy azonao atao zany satria ambony no ny herin'ny olombelona ny herin'ny devoly zay mahatonga ny olona rehefa misy zavatra tsy mety a de mitady hery ambony mitady zavatra matanjaka kokoa hiantsapazana alleloia de tsy menatsiny rehefa natao anatina adi-tsaina natao anatina olana ny anabavitsika de nandeha ho any amin'ny mpanandro iza moa ny gasy tsy nakany amin'ny mpanandro ary izy karana fa efa mipetraka ela atao Madagasikara izy tsy misy ny gasy ange tsika malagasy ange tsy matoky teny tsy matoky teny tsika fa matoky an'le hery ambony de tsy nanana filazantsara tsika hatram'izay ny malagasy nge mpanompo sampy hatram'izay aza loha samangina jena fa Andriamanitra tapony loha Andriamanitra zanahary mino any zanahary fa ny eritreritry ny malagasy ary taloha de zanahary io zanahary eo amin'ny dadarabe io foa masina ozy ny dadarabe saty zany de jereny tokoa totra mifantatry ny dadarabe ny mombanao hoe tonga de lazaiko anao fa lehilahy ny zao dahanao to de taitra be anao tena hoay tena mahita i lehilahy ty de zao zafady dia mitady ny olona hery ambony a afahany a miady sampy alohan'ny atory mba hisy ambina de mila mpanandro sao manofo ratsy sao misy matoto sao misy an'zao sy nyzao sa tsy marina zany mandevandevina tsy samy mandeviny zany raha tsy tenen'ny dadarabe hoe tsy mamofo fasanareo rehefa talata lakamisy a fanjary tsy midy tsara mifasana de misy maty foana nareo a de maninona de manaja an'iny de manaja an'iny anorona trano de tsy maintsy maka-panandro fa sao de tsy mety amin'ny tokony ho izy de ny tena marina tamy mbola tsy nisy filazantsara tsy azo mena tsiny no malagasy na anompo sampy satria tsy nanana nin'inona inony teo ino ny hery ambony ny hery ny zanak'olombelona ary anabavy selina de zao lasa izy rehefa nisy olana nandeha nitady zao anefa halleloia isika rehetrarehetra de fa hitan'Andriamanitra fony mbola tsy ary akory halleloia ary hitan'Andriamanitra foana ny kion-dalana halleloia masy tenao dada ozy anabavy-linda foa masina ozy ny masina hitondray akolamena na sa miazakazaka mitady akolamena foa masina nefa dadarabe amin'nefa akony loka rapitsy iny ara in'izay mena any volony ariny iny fa de enao fotsiny mba mody mitady zavatra sarosarotra fotsiny mila toka ozy ny masina sa miazakazaka zay tsisy eo amin'ny dadarabe
raha am'izao fotoana zao raha za zany dadarabe de mila Gamaliel mila manome vola ny Gamaliel masina tsy nomena tsiny ny fiainan'ny malagasy hatramin'ny taloha de ohatran'ny hoe basé eo amin'ny fanompoantsampy ivady de fanompoantsampy de any ka am'izao andro mazava be zao mbola be de be nge ny olona manompo sampy so tena mieritreritra fa tsisy manompo mbola be de be ny olona mihaja mazava tsara sy ny sisa amin'ny fitetany mazava milamina ohatr' zao efa fandrosoana mbola firy ny olona ty andafy mandeha mody any Madagasikara maka fanafody mandeha mihaona am'le mpitaizana azy mbola be de be nge zany firy ny gasy mifamosavy am'izao tsika miteny zao teneniko anao zany satria iny efa tao anatin'ny saina hatramin'izay zay de lasa mamosavy satria koa tenenin'ny dadarabe nao tsara ty zavatra ty ny dadarabe reny de manana toetra ohatr' zao ary tandremo fa misy mpanompon'Andriamanitra efa lasa manana toetra ohatr' zany tsy avela matokony izany izy eo manodiny de lazainy fa zao foana ny rahafavinao mamosavy anao vadinao iny aza matoky an'iny fa iny any mamosavy anao de lasa maka inona any ampidiriny ao daholo any fianakaviana ampediny de ampidiriny ao daholo any de samy ase maka ody any aminy samy ase maka fiarovanao aminy efa izy any milalilalao andreo de any heritsika zany olo anabavy tena efa hainy mihitsy le fomba fataony zareo any tsy ho pakany izy koa fa tsika koa zao rehefa maheno olona amin'ny tantara de ohatr' zany fa ianao any ampidiridiriny atao ampedipedino daholo de manisy anao ihany fa ty ataovy ty ndray akolamena azy toka de tsy azony io zany tsony ianao manomboka eto de tapahatsika ny vitan'io tsy fantatro de lasa anabavy selena andeha hoany satria naniny nisy olana fa ny zavatra mahafinaritra de zao ny devoly tsy afaka miteny hoe mangatà de omeny ianao tondomy de voainy ianao ny antony de zao misy hery eo ambony eo ary rehefa io hery eo ambony io zany mihitsy ka eo mihitsy lazay mifanareo menakavy ihany ny devoly tsy tia olona mifankaty de nareo mifankaty ihany lazay fa le ravavinao iny mamosavy anao iny fa aza mba mihinana zavatra de iny koa anao ao an-trano de ohatry ny jereo tokoa zay zavatra ataon'le ravavinao ohatry ny manamarina ny tenin'le dadabe nefa le izy zavatra tsy misy tsy voatery misy fa akorotany piriny olona mifamosavy nefa piraitapo tamin'ny voalohany tsisy mifamosavy fa izy ihany mamoromorona eo ary riavana malala tena de iny nandondona nitady nangataka mety misy apahany any azo misy olona tsy mananjanaka de mangataka ny dadarabe de tao be voka tokoa fa zao aloha nitadidinao raha tsy mananjanaka ianao momba ianao aza maka ny dadarabe ho teraka tokoa ny zanakao fa iny zaza iny possédé iny de jereo iny zaza azo tany amin'ny dadarabe iny fa na iny tsy ela velona nareo zany raha mananjanaka hoe nangatahana tamin'ireny sampy reny eto atolotra aingana ny zazanakeo eto any am-panompon'Andriamanitra de atolotra ho an'Andriamanitra de tsofina rano de tapahana ny ozana fa na iny zaza iny maditra be mihitsy na iny zaza iny hitanao le zaza tena maditra de nefa rano lasa jiolahy na iny zaza iny tena mety hitanao milamina voalohany fa tsy ela velona iny mety maty tanora kely iny na tsy fantatro na iny zaza iny tena miaina anaty ozana ohatry hoe mananjanaka ihany ianao zany fa avy tamin'ny devoly avy tamin'ny devoly ary za manome antso anareo ny dadarabe miseho amin'ny endriny be de be tsy hoe voatery mankeny aminy fa nareo rehetra matokitoky olona reo hoe atao amboarina kely ny any na ao ananina kely ny vitanao ao tonga de tsoroko eto ny marina reny resaka parahatoka reny alatsiny amin'ny olona mpanao iny parahatoka iny fa reny dadarabe mihaja reny zay le izy reny le hery ambonin'ny herin'olombelona reny de enao aza mandeha am'ireny mety misy apahana fiainana tokoa za mahafantatra olona nandeha tamin'ireny de avy eo tokoa ohatry ny sokatra ny fiainany eny averiko aminao foana aho fa tao am-bebolana hoe Simona roa indray Simona mpanao ody de indray Simona Petera samy mpanao fahagagana ireo ny devoly de mahavita fahagagana de mahavita mirakla tsara fantatrao zay manasitrana aretina fa mojisitrano ny aretinao anankiray Jesosy reriny manao an'izany hoe manadio de boky ianao de madio de to de madio ianao miala eo
fa tsy hoe boky ianao de modiovina ny abokana fa asiana fahajambany ianao de vonga ohatra zany moa de soriny ny aretinao re fa aretina fitondray ampidiriny ao zay tsy mbola hitanao androany fa ho hitanao raha fa amin'ny aorinao. Halleloia. De zao ravana malala mitevoly afaka manome afaka mamoa amin'ny ampahany fa rehefa Andriamanitra kosa no manity zay varavaran'izay de tsisy mahavatsony. Rehefa Andriamanitra koa manokatra io varavarana ny diny devoly io de tsisy maharindrina intsony. Ny tiako tenenina zany de zao betsaka tamintsika nefa nanandrana nangataka nandondona nitady tany amin'ny tantarabe tany amin'ny fanimpotsampy tany amin'ny rehetrarehetra. Aparatoko zany nisy lehilahy anankiray misy olona atao Madagasikara atao nivoy an'izay. Ino moa ny aparatoko tamin'ny nanazao ino moa izy amin'ny aparatoko zany ohatry ny hoe hitanao resaka ohatry ny resaka ara-panahy ihany le izy fa tsy ara-panahy amin'Andriamanitra. De ampianarina ianao anana fahatsapana ambony kokoa noho ny olombelona tsotra. Ohatry ny hoe io zany lehilahy io zany ohatry ny hoe pastera mampianatra ohatry zay zao zany mba mampianatra anao ny lalam-pitahiana ny lalam-pamonjena sy ny sisa de nisy koa mampianatra anao an'izay fa tsy amin'ny ara-baiboly le izy ohatry zay zany le izy. Tsy idirantsika lalina be ny loha fa manjary lasa very any amin'ny toriteny. Dia zao resaka ara-panahy zany izy fa fanohatra amin'ny fivavahana zay. Dia nandeha mangatady eo mena ianareo de nandeha tany tsika fa tsy nahazo. Rehefa tsy nahazo tsika satria tian'Andriamanitra tsika. Halleloia. De nataony tsy nahita rirany tany napaviselina natonga azy naninona nitady indray mifanena indray amin'ny hery ambonin'io hery io. Androany rano de teny aminao fa androany tiako hazavainanao ny anton'io teny io. Betsaka amintsika tsy mahazo an'io teny io mangatady eo mena ianareo de dava de ahita ianareo todony de ho voana ianareo fa zay rehetra mangataka de mahazo ary zay rehetra mitady de mahita ary zay rehetra mandondona de ho voana. De misy olona be de be diso fanantenana amin'io teny io satria tsika mieritreritra am'izay ave zay rehetra angatantsika de azotsika daholo. Eny tokoa re havana Jesosy nge tena nyteny angatao zay rin'ny fonareo na inona ho azonareo zany. Fa misy condition Halleloia. Ny condition de zao mila mitoetra tsara ao anatinareo ny teniko. De rerentsika diso fantana mangatady de mangataka tsika nefa ohatrany tsy nomena. Mitady tsika ohatrany tsy nahita nefa. De mandondontsika de tsika mieritreritra ohatrany tsy voaina zany. Tsy re afana marina tena mahazo tsika saingy zao. Fa manina ary tsy angatantsika de azotsika. Nefa nantany an'izany manina ary ohatrany hoe zay angatahako ohatrany tsy azoko. Sy de ahoana zany ohatrany hoe aleo ve zany tsy mangataka de aza adinonao fa Jesosy koa efa niteny na tsy mangataka ary nareo de fantatry ny rainareo izay any an-danitra zay mahasoa anareo. Jesosy koa efa niteny na mbola tsy azonao ary de misaora sahady ataovy taka nefa nahazo. Inona ary zany ny atao inona ihany zany ny tena marina ny tena marina de zao ifantoka eto amin'ity tenitsika nareo mangatady omena ianareo de dava de ahita ianareo de dondony de voana ianareo fa izay rehetra mangataka ny mahazo ary zay rehetra mitady ny mahita ary izay rehetra mandondona no voana. Ty toy an'ity manazava azy. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra andiny fahasivy mamario amin'ny baibolinao. Ty tiako marianao amin'ny baibolinao androany. De tiako ianao ahery tiako ianao atoky an'Andriamanitra aorianao de tiako ianao tsy ho kivikivy intsony hoe tsy mameninina an'Andriamanitra. Fa tena omen'Andriamanitra anao mihoatra noho zay nangatanao azy. Ianao rehefa de mieritreritra fa zatra nangatanao daholo ny tonga aminareo androany. Tena tenenako anao tsy nangataka novelona koa ianao androany fa tafatory fotsiny ao tamin'ny alina. Nisy teny ventsika mahaly hoe tamin'ny alina tena nengavo mihitsy de Andriamanitra
mba velomy mo zarapito hoe velomy any velominao za sao de tsy velominao ary velomy aho afa tena matahotra ny tsy ovena nisanao zany ve tamin'ny alina nato vita ny fandarana milamanysainao vita nandroany lasa nanintsika natory lasa matory nefa naniny ny fo raha makany amin'ny reny salle de réanimation reny ianao a de mahita tsara any am'ireny eny any amin'ny réanimation e raha makany ianao de afaka matsapa ny asarobidiny io ianao ny fo tamy maraina io fa tamin'iny alina iny misy olona mialaina ny ananinaniny any misy olona tsy tratra za zao androany voninahitra n'Andriamanitra zay zao androany nankalaza anniversaire tato an-trano feno eny taonandroany ny zanako lamato ngamato kely dadato fiaro-ty alleloia feno eny taonandroany fa alery zany nanao anniversaire ny tato an-trano tsy mipublienay moa zany satria tsy voatery publieny zany fa mba mitenenao an'izany fotsiny aho eto alleloia zava-dehibe zany feno eny taona zava-dehibe misy olona 3 taona tsy eo tsony ianao rehefa te ahita ianao hoe misaotra anareo miarahaba azy ary TCR misaotra ny Marie Jo alleloia jotiny misaotra alleloia de zao za te teny aminareo raha tianareo tsapa hoe Andriamanitra nahazo be dehibe za androany misaotra anareo amin'ny fiarabanareo amin'ny fiaro ty kely alleloia de zao dana makany amin'ny réanimation anao androany alina de mipetraha eo de jereo fa misy olona be dehibe saromana lamba fotsy fa tsisy aina ntsony de avoaka de tinany amin'ny morgue misy olona midridridry miady mafy amin'ny fahafatesana vavaka amin'ny fianakaviana le tokotany mitaitaina ny fianakaviana fenao nge tsisy nitaitaina taminao tamin'ny alina fenao nge natory tsara e azo antoka ngeny aminao e alleloia alleloia misaotra anareo amin'ny fampiferabana ny fiaro ty alleloia de zao saotra betsaka de zao ny zavatra nitranga rendretra iny tsisy nangatahantsika fa tonga de nomenantsika fotsiny nomenantsika fotsiny tsika mieritreritra hoe misy zavatra angatahantsika be dehibe tsy azotsika tamin'Andriamanitra tsy marina zany ary ny devoly miezaka miteny an'izany atsika rehetrarehetra Andriamanitra nke tsy mamaly vavaka tsy meny anao kory zay mahasoanao e de betsaka ny olona resiny devoly lahatra hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka de izy devoly za avy aty za mamaly ina ny lainao vola tapeo fotsiny hoe 4 000 am'ireo ilainao de meko anao reo zarazara mihitsy kely vola am'izao fotoan'izao rehafany ianao zany averika any aza mandray an'ireny vola zarazara ipotsiny reny ianao raha kristianina ianao aza mizarazara an'ireny hoe ty meko anao tapeo fotsiny zao de meko anao ty fa reny voly reny de vola avy amin'ny devoly reny vola efa nozonina ireny de mandray an'ireny ianao de taka ny mivarotra ny fanahinao alleloia 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 zay mihitsy no nifidy azavay kely atsika zay zany no mifidy zay menakavy kely efa rotaona am'ty zao tsy de mipublier mahatonga anahako hoe tamin'ny anniversaire zao de mipotra teny anazy satria nisy taminareo na tsiaro le amin'ny Facebook iny de niarabanahy de tsy maintsy fa zay efa nisafidy rotaona am'ty zao tsy de mankalaza an'izany zao tsy de manapotra hoe de andidy gâteau eo ve feta-peo any olona tsy mihinan-kanina am'izao gamalela zao ny atsika mbola mafotaka tsy de problème anay zany raha tsy an'ny olana hoe ampisehonainareo ve zay hoe nandidy gâteau androany de anao sakafo be de tsy an'ny olana feno entoana fotsiny zanakay soranay an' Jesosy halleloia fiainantsika zany halleloia mampalahelo tonga ry havana ho ahy za hoa tena miray hevitra am'le ranabaviko iny mampalahelo nge ry havana ho ahy zao no mampiseho hoe mampideradera sakafo amin'ny Facebook zany ianao mahandatsa olona zao de misy olona tsy mitsahatra manao live eo ampisakafoanana za mba manao an'izany ry havana aloha am'izao be de be any Kere any a Madagasikara Kere tsy mihinana na kakapigeon singan'ray aza de ataonao ahoana hoa ianao malagasy ahoana ny asahininao manao live misakafo anao hita afaka misakafo na tsy ataonao live Facebook nke tsy natao ampisehoana an'ireny ina ny lokanay androany iny tsy ilaina zany ry havana zavatra tsy zava-dehibe zany tsy tsatsiaritra iny alleloia fa zao tsy nangataka tsika fa nomena ary ny devoly
miteny hoe tsy manome Andriamanitra fa zao ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Zao ny tenin'Andriamanitra. Andiny fasivy mba mario amin'ny baibolinao ty de apairanao ty. Ho ny tenin'Andriamanitra ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no anome azy vato ary raha angatahany azan-drano no anome azy mena rano. Koraha ianareo na de ratsy azy malala ame zava-tsy ho any zanakareo tsy mainka avafany rainareo zay any an-danitra no anome zava-tsy ho an'izay mangataka aminy. Io ny tiako azavaina amin'andro any. Be de be ny olona tsy mahatakatra an'io. De tiako ianao mpanaraka ny fandarina handramika izao mba hiala takatra an'io tsika amin'ity andro any ty. Zao ry havana malala. Marina ny tenin'Andriamanitra eto, marina ny tenin Jesosy, iza moa aminareo no angatahany zanany mofo de anome azy vato. Nisy ve olona dada me mofo de vato no mentsika azy? Tsia. Raha misy tsara noho ny mofo aza gatao no menao azy. Sa tsy marina zany? Satria zanakao. Satria zanakao. Misy fotoana miaraka amin'ny zanako tsy zavatra tiako ohatrany hoe miaraka amin'ny zanako de miditra magasin de etiko mandalo amin'ireny mpivarotra kilalao reny de mipaosy ny tarehy mijery an'ilay izy. Vaingana kely nandeha magasin zay efa mianaka zay mivady de le zanakay anankiroa lahy kely de rehefa nijery de eo amin'le rayon misy tomobila kely de jery ohatr'izao zareo de falifaly be mahita le kilalao falifaly be de mahafantatry nefa fa misy zavatra ray tonga de tiany. Ery amin'ny farany ambony misy camion misy anina ngeza kilalao ngeza be zay de mahafantatry fa tsy maintsy tonga any masina de mijery an'ilay ty loha de efa falifaly jery an'ity de efa falifaly. Zany hoe efa miteny tavadika efa mivonona io no fidiko satria le zavatra io ataon'le mpivarotra tena miariary be tsy ambonimbony etsy de tonga de hita. De le zanako mbola tsy nijery tany mbola jery le ambany de tonga de nandray anankiray de le ray koa nandray de sady mijery ambony de mivarina de farany hitan'le izy de navela ataony am'zay le rehetrarehetra de papa io misy de efa fantatra io misy nefa ny vonoana to de meko azy ary tsy etiko andalo izy raha tsy omeko an'io. Misy fotoana tsy ao anaty programma aloha hoe mividy kilalao satria tsy isan'andro koa no mividy kilalao tezaina amin'izany koa ny ankizy. Misy fotoana miditra ao amin'izany magasin zany zay de tsy entinay mandalo amin'le rayon misy kilalao mihitsy zareo na de efa fantany tadidiny ary misy de tsy entinay mandalo any de tsy mividy aloha am'izay fotoana zay. Fa matoy izy entina mandalo eo de satria ho vidiana ary tsy ny kelikely fa zay tiany indrindra. Zara ray mpianakaviana olombelona kely iverina vovoka ity mahay manome zava-tsoa ny zanaka de Andriamanitra hoe mieritreritrana fa tena tsy te hanome zava-tsoa anao fa zao ny zavatra tena marina. Fantatritsika fa mifanohitra ny fijerintsika amin'Andriamanitra. Mahavariana fa efa nitoritsika teto fa mason'i Jesosy sy masontsika samy hafa. Fa misy olona ray ihany ny hitan'ny olona fa ho amin'ny olona sasany io maty fa amin'ny Jesosy io matory. Aza matahotra tsy maty raha zazavavy fa matory. Ny olona efa nitomany efa nitoritsika teto zany andeha hamoha ny Lazarosy sakaizantsika isika nefa Lazarosy maty amin'ny olona fa ho an'i Jesosy matory. Ry havana malala ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijeriko ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerinao tsisy idirany. Isaia 5:50 haitsika tsara zany akiko vetivety io malohany iverentsika am'le teo. Isaia 5:50 Isaia 5:50 andiny fasivy hoana tenin'Andriamanitra andiny fahavalo sy fasivy. Fa ny fihevitra sy fihevitrareo lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany ny avon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Maninona moa izy ny fihevitrareo tsy fihevitro ny lalako tsy lalanareo ary mifanina lavitra tsy hifankahitana mihitsy ireo. De teto Andriamanitra ny teny raha angatahanareo azan-drano ve izy de anome anareo mena rano. Raha angatahanareo vato ve izy mofo izy de anome vato fa ny fijerintsika samy hafa. Naretsika mieritreritra hoe mofo io ampameo anao io mofo io ve de tsy fonao anahy Andriamanitra. Andriamanitra mahita an'io tsy mofo ny ahitany ao io. Enao mahita ny hoe mofo io toy izany hoe ameo Andriamanitra mahita tsy mofo io vato io. Azaveko anao zay. Mety misy fotoana enao mieritreritra io trondro fa Andriamanitra mahita an'io mena rano io fa tsy trondro. Fa masontsika samy hafa amin'ny mason'Andriamanitra. Misy fotoana misy zavatra tiantsika ho azo de angatahantsika andro aman'alina fa mahavariana tsy mety azontsika le izy.
Ny masotsika dia nahita ny hoe mofo, nahita ny hoe hazan-drano. Fa ny raintsika ao an-danitra mahita ny eo amintsika. De inona zavatra hitany? Vato io rato. Tena mena rano io mampinona fa tsy omeko aninareo. Tsika nefa amin'io maninona mitady an'le izy satria ny fahitany masotsika. Andriamanitra ry havana. Hafa fijeriny amintsika amin'ny zavatra misy zavatra anankiray irintsika fantatra io. Fa tsy fantatsika mihitsy ny zavatra ao ambadika io. Ndray andro zay mivady tsy indray mandeha. Misy zay moa mpivarotra tômôbila. Amin'izany tany Madagasikara tadidiko. Nisy tômôbila zay de neko vidiana de maromaro mivarotra tômôbila niazakazaka ho tonga eo amin'io zavatra io. Hividy an'io fiara io. De efa nanao ny mety mihitsy zay mivady na nandeha nanangom-bola ny tontolo ny andron'iny nivarotra zay tômôbila hafa azahoana an'iny. Fa ny tena nampalahelo, ohatry ny hoe nampalahelo. Voavory ny volanay le tômôbila efa nisy nividy, lasa n'olona hafa tonga ary taloha kelinay. Tamin'izay mbola tsy de zatra, mbola tsy de nalala an'Andriamanitra. Ianao rehefa misy zavatra tianao azo, nangatahanao, de tsy tonga taminao, de misaora an'Andriamanitra ianao. Fanarovana tamin'ny vato sy ny mena rano ianao. Fa ny fahitanao an'io mofo sy trondro. Avy eo lasa le tômôbila ny ampisonina ny afaka ampisonina maheno zay amin'ny olona. Ay le tômôbila iny misy olana. Zay olona nakan'iny, ohatry ny hoe maty antoka be nakan'iny. Nisy olana be iny zavatra iny. Ianao tonga teo tamin'ny voalohany hoe totototo de nalahelo hoe sao ave Andriamanitra de tsy azoko ve izy Andriamanitra. Izy Andriamanitra trondro fahitanao an'iny fa mena rano iny. Aza malahelo amin'iny. Ny zavatra tsy azonao. Moa izy anay zany nangataka, zany tady, zany andondony, fa maninona ny tsy mivoaina, maninona ny tsy azo riavana malala. Raha fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao iny, ianao aza olombelona mahavita manome any zavatra soany zany akao. Andriamanitra tsy mikatsaka fa tsy zay mahasoa azy ianao. Nanomboka tamin'izany zay mivady, zay zao tenitekinao, zay ato an-tokantrano hoe tsy misy fahadisom-panantenana zany na ovinanao oviana intsony. Misy projet zay dre misy zavatra, andao hanao an'izao, andeha hanao an'izao, fa tsy tanteraka le izy. Azafady tsy mbola mivoaka amin'ny vavany mivady zany hoe Andriamanitra koa. Tonga de misaotra an'Andriamanitra, tsy tanteraka le izy. Alleloia. Misaotra tompo. Misaotra fa narovanao zay. Narovanao zay. Misy antony ao ambany. Zay foana. Fa raha mahasoanao iny, ny lanitra aza omen'Andriamanitra anao verevana. Lanitra aza omen'Andriamanitra anao. Fa ny olana de zao, hoy Jesosy any amin'ny Jaona 7:7. Tsy fantatrareo zay angatahanareo. Ny olana de zao, tsy fantatritsika zay angatahantsika. Misy fotoantsika mangataka zavatra na itsika tsy mahafantatra an'le izy kory. Fa Andriamanitra mahafantatra hatrany amin'ny zavatra lalina indrindra amin'io zavatra io. Samsona nangatabady. Mitodika aminareo tanora hoe hivady, hanambady. Azo angatahana amin'Andriamanitra mihitsy ny vady. Re misy olona tena tsiriritsika mihitsy, de tsiririto, de angatao amin'i Jesosy. Fa zany efa miteny anao, mety afaka azonao, mety afaka tsy azonao. Nisy olona zay taloha, nisy olona tiany be. Izy mpanompon'Andriamanitra. De tiany le olona, normal zany olombelona ianao, tianao, mahafatifaty le olona tsara tarehy. Alleloia. Tsara feo kely, alleloia. Ohatrany tsy netraikitra, ohatrany tsy netraikitra, ohatrany tsy netraikitra. Le karana tany an-tendrombohitra mihitsy ny vavahany. Azo atao tsara mihitsy zany. Hifady hoanina hoe amin'ny 26, 27, 28 tsika hifady hanina. Navady aza ny angatahanao hoe tena andao. Tena andao angatahantsika amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra vady sahaza anao tena amin'le izy ianao. Halleloia. Fa zao. Rehefa tsy azo iny. Ohatrany tsy de nety le izy. Tadidiko mihitsy ny tenin'izay rahalahy zay. Ekara ny teny an-tendrombohitra amin'izay nangatahany an'le vadiny. De ohatrany tsy nety. Ohatrany tsy nety le vehivavy. Fa tena navita ny teny amin'Andriamanitra amin'izay, zay io ve Andriamanitra ny angatahako aminao de tsy omenao aho izy izy. Zay io ve ny angatahako, zay io ve ny angatahako aminao de tsy omenao aho.
miaraka miteny amin'Andriamanitra io ve Andriamanitra de ratsy io ve mba angatahako aminao jereny asa fanompoana nataoko taminao sy ny sisa sy ny sisa Andriamanitra raha vao zany de meny anao am'izay io omeny anao de am'izay fotoana zay ho hitanao vato isamofo trondro isamena rano Andriamanitra rehefa manakana anao amina zavatra anankiray manana tsara lavitra no iny izy Andriamanitra rehefa manala zavatra eo an-tananao misy tsara lavitra omenanao arinan'iny fa manike osa io Samson doketsika rehefa angatabady Samson enao tsara vakiko ty tenin'Andriamanitra ty ananarana ny tanora Pitsara toko 7 nanambadiny Samson vehivavy Filistina anankiray sy ny namaliny ny Filistina ary Samson nakany Timna ka nahita vehivavy tao avy amin'ny zanakavavy Filistina ary niakatra izy de nilaza tamin'ny ray sindreny hoe efa nahita vehivavy tany Timna avy tamin'ny zanakavavy Filistina koa alao vadiko izy ankehitriny alao vadiko izy ankehitriny ahoana ray sindreny moa tsy misy vehivavy fa eto amin'ny zanakavanao no any amin'ny firenen'ny no any amin'ny fireneko rehetra na ato amin'ny fireneko rehetra no de mandeha makavady any amin'ny Filistina tsy mifory ianao Andriamanitra revana de sarotiny tena sarotiny mba tsy hanambadiny ny zanak'Israely vehivavy na lehilahy hafa firenena raha nambady anao tandrema manambady andreny olona te reny fantatrao zao mihitsy melohany anambadiny azy aty ty olo ty de zany hoe zany anaovan'ny olo asa kristianina azafady ry havana firy taona izy talohanao aty ary ny ataoriny ianao no taritiny olo asa aty saingy tianao moa izy bogosy sy ny sisa de zany hoe afa anova azy tandremo so ianao voovany Alleluia de Samson io ihany ny tiako fahalevana izy ihany nalao fa izy mahafinaritra fa tsy fantatry ny ray sindreny fa avy tamin'i Jehova zany satria nitady zay adiny amin'ny Filistina izy nanarina zany Samson teto mahita vehivavy nangatahany tamin'ny ray sindreny ka nino mantsy ny ray sireny no mandeha maka an'le vady ohatrany tamin'ny Isaka de nandrefa ny Abrahama mpanompony de naka n'lay vadiny de i Rebeka zany de fanteniny ray aman-dreny tsy mety aminao io de tokony janona teo Samson de io ve ny angatahako aminao ry dada sy neny de ve tiako a izy tena tiako tsara taringa zany ry dada sy neny sady tsara feo be le sady mafinaritra be palèvre angamba tiako tsy mety zany izy mivady fa maninona raha mba ato amin'ny zanak'Israely any ma iry anina ndana ry Berta ry Alaina na ry izy Berta sendra voategreo bady Berta efa manambady dana ry Angela ohatra na ry Soameva na ry Tina Malala na ry raha mbola tsy nanambady zany reny ohatra zay hitako eto de inona zavatra antranga tsy nety izy rehefa tsy nety izy tena alaina ihany inona nahafaty any Samson vehivavy lehilahy firy nariparipana lehilahy arivo ny arivo lahy tsy mahatindray andro izy ny any Antananarivo fa arivo zany tonga de anatin'ny fotoana fony andrifandripahany Samson zany tsisy lehilahy naresy azy fa lay vehivavy ny tedaviny everiny famofo fefa miteny ny ray aman-dreny vato ange io ranona ke tena tsara ho a io mena ranona ange io alay voanao satria Samson nameritreritra ravana fa zanak'Andriamanitra izy de zay rehetra angatahany de tokony ho azo de manome tsiny an'Andriamanitra tsika rehefa tsy omen'Andriamanitra le izy de omentsika tsiny Andriamanitra Andriamanitra tsy mahafantatra an'izay tokony ho ana zany ve efa mba inony tian'le olona hoy Jesosy tsy fantatrareo ny zavatra angatahanareo vato ange io na le mofo ny hitanao raha le mofo hitan'Andriamanitra eo tsy mila angatahanao kory io ny jaintilisy amikatsaka an'izany fantatra fa ianao na de matory aza na tsy manao anao ny safidy adavam-bady any amin'ireny groupe reny ianao
na eo ampatorina eo anao ananganan'Andriamanitra ianao sendra mba voatonina fotsiny le anarana tiana malala sao de misy maleno nareo le voateny tongo teo le anarana fa nanarinareo vehivavy reo mba voatongo teo fa tsy haiko hoe nareo zany a fa za de teny anareo a tsika tena milamina fotsiny tsika miaraka aminareo hitady vady ianao na tsy apotranao aza ny feanao sy ny tratranao sy ny mombanao rehetrarehetra manompo an'Andriamanitra ianao misy olona voakasika any de azo vady araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy midika fa zany hoe tsy azonao atao mangataka teny eto ambavabe ianona mba tiako Andriamanitra ohatra mba mahafinaritra angeziny Andriamanitra fa mba mety ve ianao re vitan'Andriamanitra mahasoa tena omeny io tena omeny anao io fa ny Samsona tonga de miforceny fotsiny io no izy e tiako io ka tianao io ka fa Andriamanitra mahita fa ianao mieritreritra fa trondro io fa amin'Andriamanitra fantatra Andriamanitra fa mena rano io ny zavatra ataontsika voalohany raha tsy te ho diso fanantenana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra de ny manaiky ny fitantanan'Andriamanitra jerena nge Jakoba taky ny ahoana ny alalina fitiavan'i Jakoba zany Rahely zany fa ny fitahan'ny Labana izy Léa aloha nomeny Salomon voalina efa tonga eo am'le mahazo mifanoroka am'izay sikafana am'izay mbola hay tena Léa tampoka fa tsy Rahely tsy nametsiny Jakoba iaretako teo izy fantany fa raha mahasoa azy ary fantany fa nasoa azy nge Rahely fantatr'Andriamanitra fa mahasoa azy Rahely nisy fotsiny tao zavatra tian'Andriamanitra natongavana Rahely zay tsy nentiny teraka mety ny fahitany Jakoba ny Rahely koa tam'izany mety vato satria tsy nentiny teraka fozy Andriamanitra hoe mofo io a mety mena rano fozy Andriamanitra io no tena trondro tao am'izay ny niterahan'ny Jakoba an'izany Josefa ilay zanany tiany indrindra Benjamina lay tsy fongy saika namino ny tena raha lasa teo ry havana malala manga de omena ianareo de mitedava de ahitinareo de mandondona fa Andriamanitra voa amotrano antsika amotrano antsika amovaravarana antsika fa ny zavatra mila ampiarahanao am'ireo de zao fantaro foana fa Andriamanitra misaina lavitra no ianao netsika mangataka zavatra araka teny Jesosy teny koa teo Jaona 4:17 tsy fantatrareo kory sy angatana mangataka nefa tsy fantatrareo kory ho aizy nareo misy zavatra tian'Andriamanitra mbola lamina amin'ny fiainantsika misy anabavy zay taloha nandalo olana ara-bola ry zareo de ny zanany a talohany nandalovan'zareo olana ara-bola de mianatra amina école tena lafo écolage be tsy misy ohatry zany ao amin'io école io ny zanaka filoham-pirenena mianatra ao lafo zany écolage de nitondrana mbavaka an'zareo amin'io resa-bola olana ara-bola de za tam'izay a nanohevitra anazy maninona hoana tsy ampianarinao aloha le zaza satria hiditra rentrée tam'izay anomboka maninona hoana tsy ampidirinao le zaza raha tsy ampianarinao satria dehors ry havana malala resaka foanina ry hitondrana mbavaka an'zareo a fa mampiasa saina azy any am'le ekeko a tsara be ny zanako a ampianarina amina fianarana tena tsisy ohatr'izany fa misy fotoana nge ry havantsika misy zavatra andamen'Andriamanitra ny fiainantsika rehefa tsy mety mahita écolage ianao nefa ianao nangataka de fantaro ambadik'izay fa misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana itsoko avombela aminao ty zavatra niainako vao omaly ny tantaraiko anareo za zany a avy tany am'Ranabaviaina sy ry Ralamaro de raha ny tena marina misy toerana tokony alehako miala avy teo fa ny zavatra nahavariana tsy haiko zay nahazo ny telefoniko tonga de tsisy réseau ntsony telefoniko tsy mbola nanao an'izany hatram'io anaovantsika live io to de tsisy données mobile ntsony tsisy ninninna
appel tena réseau téléphone sisa misy fa tsisy tso zany hoe afaka hoe hijery lalana ianao na hijery nininina tsisy ninona azonao jerena tsony tsisy connexion tsisy nininina ny zavatra azoko natao de tsotra tsy afaka mandeha lavitra tsony fa lalana efa hitako ihany de mandeha manko eo amin'ny carte reste de miandry train mody any aminay na tonga de najanoko le zavatra tokony alehako hafa satria tsisy réseau fa ina zavatra antranga tonga teo amin'ny gara le nyteneko anao maly hoe tsy nisy train tsony kay nefa tamin'io fotoana io nisy raha matoa anankiray a ny proposé ny olona teo hoe zay araka amiko a de mandeha makary am'le gara anankiray ary a de antsika misy tobila makatsika de mandeha mody hoe za hoe lehibe anao Andriamanitra raha zany tsy nisy an'iny telefoniko tapaka iny de mbola lasa tany ananina tany a ary rehefa lasa tany ananina tany de niraté an'io raha matoa io ary io raha matoa rehefa lasa tsy nisy olona tsony teo tsy fantatra tsony zay toerana nandro any raha mety possible mbola tsy tonga taty aminay raha tsy nisy nanatitra za efa eka iantso any ranabavy felina rakoa te andao mba aterina ry ranabavy rahalahy Mario sy ny sisa hoe ndo mba atero kely fa tena mba tianao fandarana ina zavatra tiana atao za to de natoko fotsiny misy anto aveo vao hitako le raha matoa milamina ny fodiko niverina ny réseau amin'ny telefoniko nanileko le zavatra nresahako efa nisy olona nresahako andeha ho any am'le olona to de nanileko satria tsy afaka tsony a ainy ny atapahan'le izy tsotra fotsiny mba tsy andanako lavitra efa misy olona nampianasin'Andriamanitra miaramody amin'ny 5 tonga ato atrano nateriny eto tokantrano olona firy ny totototo any tsy tafody maly de inona moa zavatra tiako atongavana nieritreritro zavatra hafa mihitsy fa nieritreritran'Andriamanitra ary mba hahafahan'Andriamanitra ny tantana ny diako hoe zao ny ataonao zao tapahany telefonako ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainana ingy ry havana tena hoe voalamin'Andriamanitra isaky ny piesy anankiray io fiainanao io alamin'Andriamanitra taka-mandahatra ny volana sy ny kintana io fiainanao io ny mety aminao de ny matoko fotsiny hoe zao ny fisainako a fa nefa Andriamanitra ianao mbola misaina lavitra noho izany zao mba faniriko mba mila olona ohatr' zao Andriamanitra fa nefa ny a mety mba le olona ohatr' zao no hitanao fa mety alleloia isorako ny anaranao ry havana malala za te teny aminao androany matokian'Andriamanitra fotsiny apera ao amin'ny fatokian'Andriamanitra io teny io fa manjary ho diso fanantenana ianao raha hoe mangata de omena anareo de mitedava te ahita anareo de mandodona de ho voaina anareo efa natoroko hevitra le ranabavy zay ahoana raha mba tsy ampianarina tezitra be tampoka izy tao tezitra de nalahelo be mihitsy mba mpanompon'Andriamanitra de manoro hevitra ohatr' zany esoriny ankizy de toy izy anay moa nampianarina le ankizy nefa aveo lasa tratran'ny olana na zavatra olo ary lasa tsy voaloha de manahirana be aperao amin'ny fatokinan'Andriamanitra io aperao amin'ny Jeremia 9:20 hoy ny ten'Andriamanitra bakitsika Jeremia 9:20 anao izy ten'Andriamanitra fa izaho manana mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova de hevitra hitondra fiadanana fa tsy roso mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany tsy nizovin'Andriamanitra aminao fa tsy le androany ianao mbola afaka metsiny an'Andriamanitra le tsy mahay mitantana ianao Andriamanitra ny am'le ho avy tadidio zay hevitra tsara io hitondra fiadanana io fa tsy loza io misy zavatra mitranga aminao androany misy zavatra nitangatanao tsy tonga taminao de zao fotsiny tonga tsaina tsy tonga iny tsy nety iny zany Andriamanitra efa niteny fa mangata de omena raha mety aminao de nomeny anao rehefa tsy mety aminao io de tsy mety aminao fa aminao ny fahitanao an'io mofo fa nyrainao mahita fa vato io tsy omeny anao io ianao mahita fa trondro io azandrano io fa nyrainao mahita mena rano io mitandrina tsara ianao tsy omeko anao io manan-javatra menanao akoatran'io ny hevitra iveran'Andriamanitra anao hitondranao any amin'ny fiadanana ary ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitra ao fanelanelana ohatry ny avy lanitra sy ny tany karaha zany ihany be ry havana tsy andaotsika toky azy de voninahitry ny eo an'Andriamanitra mino aho fa naperanao izay teny nefa ampahelezantsika zay de nangatahantsika androany angatahantsika amin'Andriamanitra mba hahatonga anao io am'izay anaiky ny fitantan'Andriamanitra zay Andriamanitra matoky amanomboka eto halleloia fa zay tantananao de mety de voninahitry ny ho an'Andriamanitra zany de ataontsika zany izy zany hoe tompo tiako foana lany nitondranao de hivavakitsika hahoarinan'izany de mahereza de angatao de omena ianao tadava fa ahita ianao de tondomy
ovainao a halleloia amen zay lala nitondranao a halleluia fataro fotsiny fa tianao andriamanitra tiany ianao dia ataony zay mety fa aza matahotra ianao halleluia amen jesosy omandraky izay halleluia tompo iko foanao a amen nao a tazonin'andriamanitra ny fiainanao fa maherezy anao fatia ianao azo antoka ho amin'ny fitantananao omandraky izay ianao no andraiky halleluia zay volatrao minoko fa atsaranao io tompo ianao malaly zay masoa sotra jesosy anao azo antoka riavana azo antoka riavana amin'ny tantanan'andriamanitra halleluia ianao ny toky ianao no andraiky toky izay antenaiko tompo ianao oekeko ato am-poko sotra jesosy ano halleluia zay volatrao winoko fa atsaray atsaranao reo halleluia tompo ianao izy malala zay masoa malaly zay aso halleluia ianao no andraiky toky izay antenaiko tompo ianao mekeko ato sotra jesosy halleluia zay volatrao inoko fa atsaray avoko tompo ianao malaly zay aso fantatr'andriamanitra tsy ampianarinao andriamanitra halleluia tompo ianao malaly zay aso tompo ianao malaly zay aso eny riavana malala andaotsika tena hiteny an'izany hoe ianao jesosy malala ny masoa halleluia raha fantatr'andriamanitra fa mofo a dia omeny anao io
omeny anao io fa vato ny fahitany an'io ary tsy ame anao vato izy fa zay mahasoa anao mihitsy no omeny anao. Halleloia. Satria tiany anao de maherezy anao de aza kivikivy anao de aza mety atsatsonony devoly fa tsy mamaly vavaka ny Andriamanitsika mihoatra no zay nangatantsika no meny atsika. Halleloia. Ary mikatsaka zay mahasoa atsika izy ivavaka tsika androany de hitentsika zay Andriamanitra zay matoky anao zay. Halleloia. Zay Andriamanitra zay matoky anao. Manomboka androany tsy amintsika retsony ny monomonina na hiteny hoe tena tsy tian'Andriamanitra ho azoko ty zavatra ty fa tena tiany. Halleloia. Tena tiany fa isika mila manaiky azy, mila matoky azy. Halleloia. Mihoatra lavitra anao zay nieritreretinao ataon'Andriamanitra aminao. Halleloia. Ataon'Andriamanitra aminazy ianao satria tiany ianao, satria tena maminy ianao, satria tena tsy avelan'izany mihitsy ianao hoe ianao zany no diso fanantenana. Isika ihany nge ravana mandiso fanantenana antsika indraindray de isika ihany no diso fanantenana amin'ny zavatra zay eritreretintsika. De Andriamanitra ohatry neritreretintsika hoe robot fotsiny ka angatantsika de manome fa tsy robot Andriamanitra fa ray. Halleloia. Ary tsy ray masika fa tena ray tiany zanany de tianao izy de hiaro anao izy. Halleloia. Ivavaka tsika amin'izao fotoana zao de teny hoe Jesosy matoky anao fa fantatro fa zahay toy angataka foana fa fantatro fa omenao ary tena omeny ianao. Andosika nge angataka ry havany ho porofon'Andriamanitra aminao fa sitraky ny fony am'izay zavatra angatahanao io de ho tanterahany aminao. Matotsy tonga eo aminao de tadidio hoe vato io. Tsy omeny ianao, tsy omeny ianao, tsy omeny vato ianao, tsy omeny vato ianao fa omeny mofo ianao. Halleloia. Omeny mofo ianao de zay avoky soa ny vavanao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, mankasitraka anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany izay niarahana ity tamin'ity androany ity. Matoky zay Jesosy fa tsy verimaina zao fotoana lanina teto androany, tsy verimaina Jesosy ary nandray izay. Misaotranao mbola niteny taminay tsirairay avy teto androany. Nagnatako aminao Jesosy de mba tsy hopian'ny mpanadino zay fa pian'ny mpakatoto tokoa amin'izany teninao mamy zany. Ary manomboka eto de kristianina tsy mba diso fanantenana zany intsony zay fa kristianina tena hoe resy lahatra tanteraka ny amin'ny fitantananao ary manaiky foana eo ambaninao fa avo loatra ny fisainanao Andriamanitra, lalina loatra ny fisainanao Andriamanitra. Manomboka eto de mamola vola kristianina tsy diso fanantenana amin'Andriamanitra, kristianina manaiky ny fitantanan'Andriamanitra izay tsirairay avy reto. Sotra Jesosy fa io nisy tokantrano isam-batan'olona de ataovy mahay manaiky ny fitantananao fa tsara loatra ny fitantananao ary izay de angataka de hitady de andondona fantatra hoe hovoany zay. Halleloia. Ahitanao zay, tsy ny zavatra tonga eo an-tananay na tsy ny eo an-tananay no ahafantaranay fa miaino anay ianao fa ny fiarovanao anay amin'ny fanapahan-kevitra diso de miaino anay tokoa ianao. Sotra ry Tompo, sotra ny amin'ny fitiavanao. Makasitraka anao zay amin'ity androany ity ary niterasy ny haja sy ny sotra de anao hatramin'izay de mandrakizay de vosi satana kosa de afatrao ambranao zay afaka hitsaingo kana de litera ray tamin'izay nafavy teto aza tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana zao ivavaka ho an'ny firenena ampandrotsika ny zokontsika felina rakoto avy eto Frantsa. Ivavaka ho an'ny firenena tany Tompo amba felina rakoto. Tahiny tompo paster de tahiny tompotsika rehetra miaraka ivavaka aritsika de mbola makasitraka sy mame voninahitra anao indray zahay ry rainy tsara indrindra ny nazonay nanao ty fotoana ity ary mbola zonay mandray ny teninao Jesosy zay manao hoe mangatà de omena nareo ary mandondona de hovaina. Andriamanitro
Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa ny fampantenana rehetra izay nataonao dia tsy maintsy tanteraka avokoa. Ka mitombo ny finoanay Jesosy ary ataovy matoky anao izahay, indrindra ny fonay mba hahaizanay mifikitra aminao Jesosy. Dia ifonanay Jesosy izay rehetra toetra nananay ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia tantamo izay Jesosy hiverina aminao. Andriamanitro, mbola mangataka aminao izay mba azonay mitondram-bavaka ny firenenay amin'ity alina ity. Mangataka famelan-keloka izay Jesosy amin'ny malagasy rehetra izay manana toetra maro isan-karazany tsy mifanaraka amin'ny sitraponao amin'izao fotoana izao. Mamindrafo ray malalo, aoka Jesosy ho vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra mba ho sambatra ny firenenay. Fa raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no ho avy ka netritena ka hiala amin'ny ratsy fanao dia hivavaka, dia mino izay sady matoky izay fa hanasitrana ny taninay ianao Andriamanitro. Mila an'izany Madagasikara amin'izao fotoan-tsarotra lalovana izao. Andriamanitro, ny teninao dia marina, ny teninao dia velona sy mahery. Ko mananteny izany Jesosy fa hiaina amin'izany famindram-ponao izany mba ho sambatra ny firenenay. Andriamanitro, entinay ambavaka eo anatrehanay amin'izao fotoana izao koa Jesosy, ireo vahoaka maro be izay mety misy ny miady amin'ny aretina amin'izao fotoana oran-tenenana izao, tsy mba manana fahafahana hitsaboana akory. Ao ireo izay tsy manana sakafo ara-dalàna, ara-pahasalamana. Ao koa Jesosy ireo sahirana ara-bola, mety tsy manana na dia isitrihan'ny lohany aza ka voatery hangalatra sy hisoloky ary andainga Jesosy malala. Ao koa ireo izay mandro tsy lavoloha noho ny tsy fandriam-pahalemana. Ao koa Jesosy ireo izay miady amin'ny tsirariny eny amin'ny fitsarana. Ao koa ireo tokantrano maro misaritaka Jesosy mifamono. Ao Jesosy ireo izay miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Ao koa Jesosy izay hiara-ny herisetra. Tompoandriamanitra io, vonjeo araka ny famindram-ponao ireo. Ary aza misy adinona na dia iray ary aza misy overy Jesosy fa atovy ambanin'ny tanam-pahasoavanao. Faran'i Jesosy dia tanterao ny teninao manao hoe ho salama sy ambinina ny Madagasikara malala anay tahaka ny nanambinanao ny fanahinay. Dia voninahitra ny eo anao rainay tsara indrindra. Aleluia, amen. Aleluia. Sotra betsaka ny zoky fianarakotsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Misaotra betsaka anao ireo izay niaraka tamiko teto androany dia ranabavitsika Mama Valtina avy any Koety nitondra vavaka fanomboana, ranabavy Selina avy eto Frantsa nitondra toriteny, dia ranabavy fianarakoa toy tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Misaotra anareo rehetra ihany koa na haritra ny hatramin'ny farany tapitreto ny fandarantsika. Raha pitso alina ohatr'izao tsy misy ny fandarana, rehefa sabotsy alina tsy misy ny fandarana. Satria hitandra ny andro sabatsika tontolo ny andro raha pitso dia maka aina kely tsika raha pitso alina fa amin'ny lahady indray tsika raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo neto indray tsika. Programantsika raha pitso amin'ny 6 ora tsika dia efa hiaraka eto indray ato anaty live mampilaza anao aloha fa ny compte dia tsy mety anaovana en direct tsony satria tokony androany dia ahemotra indray fa hoe mbola tsy mety indray dia asiany zavatra be dia tapa-kevitra fa dia amin'ny akila radio foana zany aloha anaovantsika live afaka mipartager zavatra avy fa ny live zany tsy mety tsony amin'ny compte koa dia efa mivonona sy mizatra sika fa akila radio foana no manao live dia manaova demande d'amis amin'ny akila radio raha mbola tsy ao. Amin'ny sivitsika dia efa hiaraka amin'izy rahalahy Jonathan avy any Allemagne sy rahalahy Tojo. Jonathan hitondratsika anatin'ny commencement akira hitondra sady ny hiasan'ny tany sady atonga ny fotsika ho torotoro vao maraina dia amitana ny toroteny indray rahalahy Tojo dia aorian'izay dia manomboka indray ny fotoam-bavaka amin'ny 2 ora sasany eo mitarika fotoana mampionana dia mitoroteny raha pitso tontolo andro tsika hifankahita eto foana azadino. Amin'ny herin'ny androany ohatr'izao tsika efa tsy misakafo tsony satria miditra anaty fivadikanana 3 andro dia ny 26, 27, 28 février zany hoe zoma herin'ny androany sabotsy sy lahady hiandrandra zavatra ngeza betsika eo anatin'io. Samita ain'Andriamanitra www.andramokay zao afahanao mihaino ny onjam-peo akira radio dia amin'ny lahady maraina amin'ny 10 miverinao zao fandarana zao raha mbola tsy naheno teto ianao tamin'ity androany ity
samita iny androany tsy anetana zavatra be dehibe a satria fantatrao ny tokony ataonao tsy anetana zavatra be dehibe fa am'lahady retsika mifanetana momba kamalila fa samita iny andriamanitra voninahitra an'andriamanitra irany mankasitraka anao nahatrany hatramin'ny farany alleloia amen mahereza daholo tsika rehetra